zako za efa tafala mihitsy efa tafala efa tafala tao an-trano mihitsy efa tsy mipetraka tao an-trano nandritra ny fotoana lavalava mihitsy a son domicile fixe mihitsy ary tamin'izany satria miovaova foana mitsoaka matahotraohatra zany dia tafaverina ihany rehefa aveo a tratran'izay emprise zay eo ihany koa le hoe enatry ny fiarahamonina ny nalo tsy afeniko fa tena mibetsaka ny bahana dia ilay hoe matahotra scandale hoe sao dia anao an'izao anao an'izao anao an'izao totika vetrany amin'ny mahetsaka ty ampiandohan'ny fandarantsika tsy mora aloha le hoe mitranga télé tena tsy mora za satria any ambadika dia tsy tia mita inona nahatonga anao hoe resy lahatra ihany satria hitako hoe ny fisalasalana kely ihany hoe anao ve sa tsy anao an'le izy le hoe tsy fisalasalana kely fa tena fisalasalana be mihitsy le hoe ohatrany hoe tsy haiko mitena zamteny gasy ohatrany hoe on va dire que je suis là pour descendre les olona le anankiray a dia misy olona no sûrement matadidy tsy mahafantatra anazy ihany fa le hoe hita be ohatrany hoe anu zany ianao rehefa hitantara hoe efa ianao beloha be iny ve dia niarany zavatra ohatr' izany ianao ohatrany hoe za tsy karazana olona ma je me laisse pas faire facilement dia za miteny foana dia rehefa misy zavatra dia hoe rehefa hitako hoe tsy mety dia miala sy ny sisa nefany a hoe za niaran'izay dia misy olona kakabe hoe ianao ve zao dia zay le nampiavatra hoe andeha ara sa tsy andeha anao an'le izy sa tsy anao an'le izy fa finalement hoe hitako hoe be da be ny olona vehivavy na misy koa lehilahy ara fa vehivavy aloha ny tena be da be fatatsika dia zay hoe ok ndao ara za koa mahitsika tratran'izany foana hoe ianao io ve raha ianao lalatiana be io ve dia tsy marina ohatrany hoe tsy inon'ny olona zany le izy koa ohatrany hoe araka le tenao io on se laisse pas faire dia maninona ary nareo no nanaiky an'izany ohatrany hoe tiantany anao hoe naninona tokoa ary zany niaritra an'izany tao tsy hoe naninona niaritra inconsciemment zany ianao a mijanona eo fa le olona izy tena fantany hoe manipulateur be izy voalohany alohany amin'ny voalohany a incuriosité zany ny entourage sy ny famille sy ny rehetrarehetra anao a miditra izy sympa be galant be mahafinaritra be an'olona rehetrarehetra dia tia be anazy ny mandray mahafinaritra be iny lehilahy iny namanao mahafinaritra be fa aveo a zay ny image asehony amin'olona rehetrarehetra amin'izay manodidina anao dia fantarany daholo aloha manodidina anao dia atao mpinamana be rehetrarehetra fantarany ianao zany efa nisy hitany ihany hoe nisy fay ohatra hoe manana mety ohatra hoe tamina nanomboka niaraka taminazy dia avy nisaraka tamin'olona relation ela be dia fantany hoe ty zany any faiblesse ny ty zany atao ato dia hainy amin'ny lalao an'izay dia aveo le araky ny teneniko teo hoe aveo izy a manatona ny proche sy ny sisanao dia aveo rehefa azony amin'izay ny foniny olona dia miseho tsikelikely amin'izay le toetra ratsy ny contrôleny aloha hoe namanao amin'ny FB ty ve zao alainy ny accès ana mail anao dia inconsciemment ianao zany tsy mieritreritra ninina fa namme ary alainy ny accès any FB anao alainy ny accès any mail anao mot de passe ny téléphone aveo ohatra ny amin'ny kahako mantsy zao tamin'izany tsy teto Antananarivo izy fa niasa tany amin'ny province dia miantso izy ohatra zany miantso izy dia ohatra ny hoe miantso normal fa aveo enony daholo miantso amin'ny telefony ohatra hoe miantso izy amin'ny enina hatrampifolo alina io telefony io tsy tapaka mety hoe lany ohatra na lobady izy na ohatra zay dia zay ny mahatapaka an'le telefony zany hoe fa inconsciemment ianao tsy mieritreritra satria le hoe izy any alavitra dia ianao aty dia miantso izy dia enony resy tsy miteny fa ataovy zay ataondre dia enony dia za ohatra ao an-trano dia enony daholo dia ny olona zany mieritreritra hoe izy kosa ohatrany hoe mba mirarana ao izy zany alavitra be any miantso sy ny sisa dia zay le asehony dia ohatra efa ty avelany koa dia efa miaraka amin'olona ohatra hoe ny olona akaiky na namana ohatra zany dia izy nge miasa midi izy nge le mahetsika iny izy le ohatrany hoe fiera be aminao sy ny sisa izy fa rehefa enao rery amin'izay zany dia eo amin'izay ianao le ohatrany meny fanoto tsikelikely hoe ianao ange izy to dia mampiasa mot cru be sady to dia tena mandratra tena hoe tena hainy mihitsy hoe ato le tsy zakanao dia any ateny le zay ianao
misy moa ratsy be zay moa fa tsy tiako tenena izy fa nefa raha tsy tenena izy dia ohatra hoe miaraka amin'ny ankizy lanamako dia nao lazanao miaro matory amin'iny olona ianao makorela zay akory ara le misy raha tena ratsy be miteny ohatr'izay izy dia avy eo le izy avy eo mahatonga le hoe mijanona zany ohatra ny hoe menao quelque part ohatra ny hoe manana ohatra ny hoe tianao le hoe ohatra ny hoe défi ty olona ty satria hoe zahatra za ve dia atao an'ity an'izany za nefa za be loha be ty dia za ve dia atao an'ity an'izao dia mijanona eo ihany ianao mijanona eo ihany dia moa koa le manodidina mieritreritra ay mahafinaritra be dia izy koa mampiseho an'izay foana dia na tsy eo ary ohatra ianao dia ohatra hoe miantso an'ny zokinao izy ay zay zao dia avy eo izy efa any amin'ny rehetrarehetra izy zany efa ohatra ny hoe izy olona parfait dia olona roa samihafa mihitsy izy miaraka aminao sy ny ity avelany tena samihafa be rehefa ianao reny dia atao hoe batibatiny ianao hoe ohatra ny ianao ohatra hoe karamanao nge zao fotsiny raha zany zao ny karamantsika rehefa anina dia tsy mahavitatsika zany ianao ay ve nareo ay ve dadanareo hoaniny ay ve mamanareo ohatra ny ohatra an'izay dia nefa rehefa ty avelany dia fahitan'olona anazy tena lehilahy sympa be galant be tsy manao an'izany parfait quoi tena hoe parfait fa rehefa ao anatiny amin'izay tena le zany surtout violence psychologique tena mahainy be ny manao anao hoe hitany hoe ato le teny ampiasaina dia ato le zavatra atao dia avy eo ianao tsy réagir na te réagir ary ianao dia avy eo mieritreritra hoe ohatrany hoe menatra hoe hitany olona hoe faible satria ohatra na manokana za zany tsy zatra hoe mitantara fiainana amin'ny neninay mitantara fiainana amin'ny zokinay za plus le miainy kokoa noho le hoe mitantara dia araka le tena hoe za mafoloha be mihitsy ny fahafantarany miaky ny olona akaiky anana dia le hitantaran'izay hoe izy ngeka manao an'izao hoe manambanimbany miteny zavatra ohatran'izao ny tena afo be iainanao anatiny dia mety tsy mino koa ny olona tsy mino ny olona mitena zavatra tena trop ndray mandesay nandeha nakany aminazy zany dia avy aty Antananarivo zany miainga hoe on va passer les fêtes ensemble satria za misy taraiky tany amin'ny province misy an'izany tsy afaka dia avy eo nandeha tany dia any misy namany dia famille any any zany le any dia hoe miaraka amin'ireo olona ireo mba hoe tsy ireko zay dia hoe andao krismasy tamin'izay dia hoe andao andeha hiangona dia nandeha niangona nao zany tena tsy mahalala tsy mahita olona hafa tsy mahita nizaniza fa dia miaraka aminazy le hoe falifaly miaraka sy ny sisy tao am-piangonana dia avy eo amin'izay dia tsy hitako akory za zany tsy mahita le concentré amin'le fotoam-pivavahana concentré amin'le fotoam-pivavahana dia concentré amin'le hoe miaraka zany dia hoe falifaly miaraka avy eo nivoaka avao hoe mitantana anazy ohatrao dia naefy mafy be ny tanako dia kakabe aloha fa misy inona dia tsy miteny izy tsy manitsy dia misy tena miresaka be bonjour amin'ny olona rehetrarehetra zany mba mijery anazy dia ohatran'le hamono ireny kakabe foana aloha za dia isaky manatona azy dia aifiny dia tonga tany an-trano amin'izay dia manao raharaha zany olona hoe mandro sakafo sy ny sisa fa hoe sakafo dia avy eo kakabe dia efa amin'izay pitsipitsihany hoe rehefa avy eo andana to dia aorony ny entanao dia andana to dia mody any Antananarivo any ianao tsy nalala hoe nisinana dia kakabe monsieur mettre en question be fa dia namerina zany nanomboka tamin'ny maraina nandrapa tonga tamin'le moment le nitenenana hoe ndana mody ndana aorony ny entana ianao amin'ny io ianao 4 kilométre nanao 1100 kilomètre dia avy eo zany eritreretra hoe fa ahoana ary zany dia eritreretra teo aloha dia za zany mbola ohatrany hoe menatra ny olona dia mbola le miresaka amin'ny olona tsara sy tsy mampiseho hoe ina nefa tambadika zany efa panika be hoe krismasy tsisy taxi borosy tsisy avion tsisy ninona za dia ody raha tena roasiny ty eto dia ahoana dia avy eo amin'izay dia ina mbola ataonao dia iza miresaka amin'ny olona ohatrany tsisy ninona izay miresaka be dia kakabe dia avy eo amin'izay dia pitsipitsihana fena mbola ataonao hoe fa roana ny entanao aty nge tsisy havanao tsisy ninona ty fandana ianao mandeha any tsisy fa roa ny entana dia ndana mandeha taxi na tsy haiko zay odianao fa ndana mody ndana very Antananarivo dia misy vehivavy anankiray izay ohatran'ny vadin'ny cousin tsy tadiko tsara vadin'ny cousin dia hitako ohatrany afaka andresany dia avy amin'izay dia teneniko le vavy hoe tsy azoko fa ohatrany hoe
tesitra be tampoka ihany fa ianao tsy nasana nytany azy hoe fa misy inona tsy nanontany izy tsy te hiresaka amiko leo mason'olona fa ohatrany hoe miteny an'izay izy dia lasa izy mikisaka dia miteny an'izay izy dia mikisaka dia avy eo any teny tamin'le vehivavy le nandray zay hoe ohatrany tsy haiko hoe ina mampatesitra anazy a dia avy eo amin'izay dia avy eo izy niteny hoe tsy hainao hoe ina mampatesitra anazy tsy hain'le lehilahy iny izy tany am-piangonana nandinika anao dia lasa diso zany ianao satria misy olona mijery anao tena hoe nandinika anao le lehilahy dia kakabea isy lehilahy nandinika anao dia taiza hoe zaka zany tsy hitako akory satria za variana tamin'le fotoam-pivany sy hoe miaraka dia kakabe mihitsiny a dia avy eo dia niteneniko le vavy zay hoe ohatrany zavatra ohatr' izany any teneny anahy dia zany mba nieritreritra hoe ahita mba ohatrany hoe maritra iresana zany ohatrany fandaminana rehefa am'le olona zany mba micomprendre anahy fa le olona koa kakabe le olona hoe dre kosa ozy izy mety hoe mijerijera an'le olona ohatr' izany dia le olona zany oza hoe ohatrany excessif be oa le réaction sady za oa tsy nahita an'izany olona zany akory dia izy hoe so dia nisy an'izany fa ndry fotsiny tsy tonga saina le olona dia resaka tany anankiray indray dia exactement ohatr'izay any tena aloha dia zany tonga saina hoe ny olona zany a mieritreritra hoe tsy manao an'izany izy hoe manao an'izany le hoe to dia ndana mandeha tsy azon'ny olona zany hoe excessive foana le réaction fa ohatrany hoe amin'ny olona dia ianao ngamba manana problème izay foana tena zay foana mihitsy ny hoe za koa moa hoe za zany hoe journaliste culturel za somary réservé fa miresaka be manantona be amin'olona foana ihany dia miresaka tsy miafafa amin'olona dia hitany hoe dia rehefa ivelany a dia fiera be izy amin'izay hoe miresaka be mahay mifandray amin'olona rehetrarehetra fa rehefa le vohatra hoe misy olona mijery anahy fotsiny zao ohatra hoe mijery anahy zao madama hoe lehilahy zany dia mijery anahy fotsiny dia sendrany tsika dia misy olona mitsika aminao dia mitsika koa ianao fa natrano amin'izay to dia miesigidragidra be hoe fa manino ianao no mitsika amin'iny le lehilahy iny misika le lehilahy izy tsy tadidiko akory lehilahy izy le tary tsy tadidiko zany tsikitsiky be lozanao molamola hatrany no tsy tadidiko akory sady olona zany dia iny dia mitatra be dia zavatra ohatr' zany izy vao miesika ke zany dia lasa matahotra be foana hoe raha vao miaraka amin'olona zany dia matahotra hoe so dia tonga indray izy dia ohatra hoe mandeha za moa fantatry ny olona tamin'izany fantatry ny olona ohatra hoe raha sendra mivoaka izany zay dia matahotra be isaky nivoaka hoe mifanena amin'ny olona zay dia bonjour miresaka anao dia dia inona indray ny azo anazy satria isaky miesika tena mahita nefa za tamin'izany tena mbola tanatin'le vocal satria le izy journaliste culturel couvrir événement amin'ny alina soirée mandeha rehefa ohatra hoe misy fotoana koa mandeha zany ohatra hoe miresaka amiko amin'ny Facebook ny ankizy dia mbola manao gazety amin'ny soirée mahesaky nijery an'le anina angatsika raha rehefa dia ohatra hoe akaiky eo izy dia ndrasany aho hoe inona nyvaliko dia mitantena be aho hoe amaly an'le ankizy satria izy eo nefa za journaliste culturel dia rehefa miresaka koa ny ankizy a dia taty arindrina zany dia fantatry ny ankizy hoe vao miresaka ny ankizy moa rehefa miresaka ny ankizy dia ohatra miteny hoe dadany ael dada dia miresaka ohatra zany dia miresaka ny ankizy mody mandefa kokoa dia za rehefa miresaka amasy dia to dia mora fantatra be hoe zaty dia rehefa alohan'ny resaka alohan'ny ankizy dia mandefa tsy to dia miteny fa mandefa kely misonde hoe afaka iresaka avy anao sa misy mahita indray io lafo dia zavatra ohatra n'izany dia avy eo dia avy eo ohatra hoe misy mail ohatra hoe mail ny fanaovana tamin'olona taloha na olona hafa fotsiny dia ohatra hoe 2000 moa zany zay 2011 angambany any niaraka tamin'izay olona izay a dia misy mail ohatra efa tamin'ny 2008 sa 20 daholo tsy haiko akory ahoana nahitana izy dia hitany avy eo amin'izay ohatra hoe tampotampoka koa zao ohatra hoe za zany aty dia mivoaka ato dia miantso anahy tampoka izy ary ahoana le mail anao tamin'ny anina ohatra dia kaka inona indray re zany dia mitentena be ianao va zany a tena en permanence tanatina angoisse foana vao ahita le olona dia efa matahotra vao miantso le olona dia efa matahotra amin'ny telefona miaina alohany a alohany miresaka dia miaina hoe ohatrany ahoana numerany dia miaina zany dia arakarak'izay dia rehefa ohatra hoe faly izy zany hoe tsy naninona indray androany tena zany mihitsy fa io na vao message milatsaka raha dia efa miorooro ianao inona indray re zany zao ty nanao inona tany indray re za nisy inona indray re tena zany mihitsy mitentaina isaky miantso zany na iza dia mitentaina be foana nisy fotoana raha izy moa zany a
Nletendadroko araka le teneniko voalohany hoe efa misy manao proche be any famille sy ny sisy de zokinay sy ny vadiny zokinay zany tsy malala hoe ohatran'izay izy fa veriny zareo ohatrany hoe mba le lahy le mba sarosarom-piara reny fotsiny de le vadiny zokinay zany mpinamana ohatrany hoe mifankahazo aminy satria tsy nieritreritrak hoe ohatra zany izy de misy miresaka be any ambadika any miresaka be izy any ambadika any de aveo ohatra hoe za izy ohatra hoe divany aty de aveo nefa izy miresaka amin'olona any ambadika any anao hiaraka ohatra zao de aveo miresaka aminazy zokinay de gaga be hoe izy zany mampiseho aty hoe milamina be rehetrarehetra fa za tena isaka izay mihetsika tena io na hoe io zany na hoe neveu na le beau-frère koa raha ny anaovany hoe nao sy anina zao ohatra zao sy mpanao daholo ty olona rehetrarehetra nena hatramin'ny lehibeako hatramin'ny ministre collègue rehetrarehetra tao zany fotoana zany tsisy tsy sipako teto an'ity Madagasikara ty tiako antaninanao hoe afirinina anao niaritra n'izany tao mety hoe 10 volana angamba 10 volana de inona natonga anao à quel moment zany mahetsaka tonga sainao hoe pervers narcissique ty olona ty tam'izany fotoana aloha mbola tsy zay le notion défini hoe pervers narcissique zay bipolaire angamba ty zoky ty de zany efa mieritreritra zany hoe natonga le izy koa ohatrany hoe hoentiny be nitako hoe le izy misy manipulation be da be ataony ao anaty ohatra hoe hoentiny any amin'ny famille any zao ianao de le famille any tia be anaty amin'izany de ny dadany zareo narara le dadany io marary be eo ambofandrina tsy mihetsika tsy rehefa le midongy reny foana de misy taona hoentiny tany de nandeha tany de apressako le rangahy de le za nandeha tany de aveo le rangahy zany lasa tra mahita anahy izy de rehefa fantany hoe aveo nga imbola aveo nga mbola de aveo de rehefa ho avy de mety soloana akanjo izy de hoe ataovy anina sakafo zao ty de misakafo izy de miresaka izy de ohatrany hoe miandry izy zany le ho avy de faly izy de aveo manana izy ty de natonga saina ohatra hoe rehefa miady ohatra hoe un moment zany ohatra hoe ohatrany hoe le ty familiana ary amin'izany eto de za moa mora mangoraka sy malahelo olona be de aveo rehefa mieritreritra zany hoe allo eritreritra hoe akabana de hiary de ampidiriny le dadany ay dada zao miandry anao fa te ndao andeha ho de ampidirany zavatra ohatry zany rehefa ohatra hoe mieritreritra satria ohatrany hoe hitany hoe lasa somary distante zany ohatra hoe mitady hialy ty de manao tsara fanahy izy de manao an'izay izy de aveo izy moa de andringa tiako loatra de zay mahatonga na manao réaction ohatra zany de miteny ohatra zany foana izy zany de velohany ianao ohatra malefaka ianao ohatrany hoe mangoraka ianao mangoraka le rangahy marary zay ohatrany hoe te inony zay lazainy ihany koa ve indraindray ohatrany hoe te hanome chance azy zany mieritreritra hoe mety effectivement lasa avy amin'izay lasa me remettre en question effectivement mety za angamba misy zavatra ataoko mety misy zavatra ataoko angamba satria ny olona rehetrarehetra tsisy mahita an'izay fa za rery mahita an'le izy mokoa za tsy maresaka raha teo za tsy miresaka amin'ny neninay za tsy maresaka amin'ny zokinay fa nenahy hoentiko rereny de tsy samy tantara amin'ny olona zany satria le teneniko hoe za beloha be de tsy hoe mihezany zareo raha miteny an'izay fa le ohatrany hoe mety hoe ny craintenao zany hoe tsy isino any olona de toutes les façons nahita tantara ary le hoe le raha mikoteany aloha zany de tsy mino ny olona efa hitako le hoe tsy nino ny olona fa tsy mino ihany ny olona ao aminay fa le za le ohatrany hoe mbola tianao koa ngamba le olona zay mbola misy fitiavana mbola taraiky de hoe hiala zany de ohatrany hoe de ahoana de za efa hitan'ny olona rehetrarehetra tary efa izy koa zany hoe manabatibaty be anao ianao ohatrany hoe raha miala eo ianao de ianao efa zao de ohatrany hoe maty passeport zany en quelque sorte de quelque part izy zany efa ancré ao anaty lohanao efa nandeha any le manipulation de efa niasa le izy de eo ianao hoe aloha ny ety any fa mety hiova angambany izy zay le eny mety hiova angambany izy de eo ianao zay le fanantenany zay mety hiova angamba izy io tena antony mahatonga ny vehivavy maro ohatrany hoe tafajanonao mo misy ihany koa izay tsy afenina ny hoe rehefa mandeha de lasa sous emprise zany ilay vehivavy ary io emprise io tsy azony olona loatra zay le mahatonga le hoe ianao ohatran'izao ve de hovoany zany tsy azony olona le hoe misy emprise zany amina lehilahy izay
manao herisetra mivadina na amin'ny olona izay miaraka aminy hitodika amin'ny ramatory Zanamahasolema ianao moa matompony andraikitra na centre d'écoute zany centre d'écoute sy association manampy ny vehivavy izay hiara-ny herisetra tahaka an'io dia azoko antoka hoe mahita tranga be dia be no tiangataka anao aloha ohatra ny hoe anao réaction amin'ny zavatra ny tantarany mahetsaka teo hoe any amin'ireo vehivavy izay raisinao an-tanana na manantona ny centre misy tatakan'izay ve manoloana an'izay aloha maro ny akabiazana zany saiko ohatranazy satria le vehivavy manantena le fanantenana zany mbola tavela foana dia tsy afaka izy amoaka direct n'le maizy azy zany hoe le valeur lehibe ao anatiny ao dia tafavelo foana izy moa ny lehilahy koa rehefa manao an'le herisetra dia tsy hitatsika ny ivelany fa itsika miaina azy ao anatiny ihany no mahita ny herisetra io zay zany ny tena hoe akamaroany ny lehilahy amin'ny akapobeany dia ny akapobeany vehivavy io zany tsy mifidy hoe izy na iza fa saika ohatrohatr'izay daholo akoatra ny herisetra fizika fa io zany eo amin'le psikolojika ny tena betsaka dia eo zany mahatonga anay ao anatin'ny centre miaino sy mandray ary manao miaccompagner an'ireny vehivavy ireny zany hoe ny accompagner-nay azy dia mameza hay tolotra ratsaina ampiakatra ny valeur maizy azy ahoana no anarenana haratsainany izay hoe vehivavy niaritra matetika ange amin'ny fotoana lava mihitsy vao tafavoaka tao hoe zany hoe le tolotra ratsaina teneninao hoe le hoe ahoana ny anarenana azy manko mifantaniko hoe anarenana azy hivoaka amin'le relation ve sa anarenana azy ohatrany hoe ho réparé indray zany ohatrany hoe namboarina zany fa simba efa tafavoaka an'le relation voaka mihitsy izy amin'ny maizy azy averina amin'izy ny aina teo alohan'le hitrangan'le herisetra zany hoe tenena hoe nareo manampy olona manampy vehivavy hoe mbola ao anatin'le tokantrano izy mbola tratran'le herisetra izy mbola mijaly izy dia ampiana ho tafavoaka sa efa vehivavy tafavoaka no ampiana le olona ao anatin'le herisetra ao anatin'le tokantrano manantona anay dia io no ampiana ampivelariny izy zany hoe ampahafantarina azy matetika manko ny vehivavy rehefa tafalatsaka ao anatin'ny herisetra io dia tsy mahalala koa hoe za ty neka voan'ny herisetra fa mieritreritra izy hoe tian'le vadiko dia saro-piaro io vadiko io satria tiany dia ny zavatra mateti-pitranga koa mbola apetraka ny vehivavy le hoe tokantrano tsy ahaga dia tsy mitantara izy araka ny voalazany teo mety sy ny vehivavy mametraka an'izay fa ny fiarahamoniny eo ihany fa le vehivavy mihitsy koa mametraka ny hoe le tokantrano tsy ahaga dia manoloana an'izay zany miezaka zahay mampafantatra azy hoe herisetra io zavatra iainana io inona ny zavatra tokony ataony mba hivoany ao anatin'io herisetra mahazo azy io inavy ny herisetra matetika ohatrany hoe iainan'ny vehivavy ao aminareo ny ara-tsaina ny ara-batana hoe misy karazany enina aloha le izy misy karazany enina izy ny herisetra voalohany aloha ny vono io zany ny tena be mpahazo ny vehivavy faharoa ny herisetra ra-tsaina ny herisetra ra-tsainy koa matetika mahazo ny vehivavy amin'le resaka teny mandratra fo ohatran'le tantarainy mahitsaka teo misy ny herisetra ara-bola zay ny fahatelo matetika zany ny vehivavy tsy omeny vadiny vola tsy miasa dia ny fahaefatra ara-pahafahana zay le teneny mahitsaka teo tsy afaka manantony fa ato anatin'ity foyer tenao dia mijanonao anivon'le foyer ny fahadimy ara-pahafahana ohatrany hoe isoleny ianao zany isolenao anatin'le fahalalana ianao zay le izy tsy mahazo mifandraina amin'izy na amin'izy satria raha mifandray amin'ny olona manko ianao amin'iny dia lazainy fa mahasaro-piaro azy le zavatra nataonao tato zany mihitsy firy zay efatra zay ara-batana ara-tsaina ara-pahafahana ara-bola ny anankiray ara-nofo io ara-nofo zany matetika koa io mahazo ny vehivavy ara-nofo ohatrany hoe violence sexuelle le ara-nofo io violence sexuelle io matetika mahazo ny vehivavy koa io satria misy ilay zavatra ataon'ilay lehilahy
hitany any ivelany ampiariny aminao zay tsy fanarahana aminao anatin'le tokantrano. Ny fahenina angambany resaka religion resaka hoe tsy fitovizana finoana dia ametrahana herisetra fa miverina amin'ny mahentsaka teo hoe tao anatin'izay fotoana izay zany mahentsaka nametraka foana hoe za tia tia ny vadiko tiako ny vadiko andeha hanompo vadiko ny zavatra nisy nefany tsy izay ny fandraisan'le lehilahy azy fa lasa sary-piaro izy dia ny bloqueny amin'izay mahentsaka tao anatin'le foyer tsy maintsy manao zay tiany atao dia eo zany ny ampahafantarinay sy ampianarina ny vehivavy ny fiainantsika vehivavy miaina ny herisetra io dia mitovy amin'ny firehitry ny odimoka iny le cycle zany hoe rehefa mirehitra odimoka io dia mihodina izy mihodina dia fahafatesana ny efarany dia io fahafatesana io melamelany iny dia maty satria lavenina dia iny no ampianarinay ny vehivavy tonga aminay tena hoe maka mosquito zay dia ampiretiny dia asaina mandinika an'io izy dia ahoana le vehivavy zay nahazo fitezana tsika indrindra tsika malagasy hoe nitokantrano fiaviana araka ny tena atao tsy ahaka ihany koa iareto zany mety ho fijaliana mahazo anao dia indrindra ohatrany hoe raha tsy jery ianao raha misara-panambadiany zany dia ahoana ny équilibrenareo an'izay ahoana ny ohatrany hoe ampifandanjanareo an'izay satria ny lehilahy izay manao herisetra reo herisetra anakenindreo ohatrany hoe tsy miova tsy siovana mihitsy tsy siovana izy satria eritreretiny mety foana le ataony le miala zany amin'ny akapobeany raha ho ana manokana miala eo ihany tsy miala eo ihany fa ampahafantarina le vehivavy ny hoe raha hiaritra ianao tia ny lafitsarany hialy ianao tia ny lafitsarany hijanony ianao tia ny lafiratsiny dia mandanjalanja n'iny izy fa mibetsaka aloha zany hoe hiaritra fa hipetraka eo izy fa mametraka condition izy hoe ahoana ny fomba ahafahako hiala ao anatin'io zay aloha zany misimisy dia misy ihany koa le misafidy aleha aleo zay hiala satria tsy mety le izy zany hoe statistique moa zany miaritra aloha zany atreto satria ampahafantarina azy dia ampahafantarina misy efa misy méthode kely aomenan'le vehivavy fa amin'ny farany io zany rehefa tena hoe apetra ny vitany le zavatra mpanaovinay azy dia réussir ihany izy réussir ihany izy enfin te-rebondira kely ianao le hoe miasitra le amin'le miasitra ny hitako hoe be da be le raka ny tenen'ny madame Emma hoe miasitra le vehivavy fa ny vehivavy koa indraindray hitako hoe diso be lo loatra amin'le hoe ohatrany hoe défi hoe vitako hoe rangamy manova nyity lehilahy ty dia eo ny anisan'le mahatonga le hoe miasitra mokora hoe ao anatin'ny raha anaty tokantrano izy zao dia le hoe ny zanako zay foana le izy indrindra raha vao mifampiteraka raha mifampiteraka indrindra koa raha hoe tsy miasa le vehivavy zay dia nefa na miasa koa reo dia mbola misy miasitra satria tsy haiko na hoe tellement les manipulations nataon'le lehilahy efa ankireta ao anatiny dia ohatrany hoe miverina makany foana izy verina makany foana izy io inconsciemment le mijanona fa rehefa ohatra hoe miresaka amin'olona zany mahalala olona koa fa nenandray mifamatika hoe mety hoe tsy vehivavy fa lehilahy fa hitako le izy hoe zay mahatonga le izy hoe tellement les manipulations nataon'le olona anazy efa tena ela loatra izy zany efa mpivady zareo dia efa nijanona ela be tao anatiny io izy dia manipulen'le ramatoa izy zany hoe nanaty hiala arany izy dia le ramatoa ohatrany miteny hoe andana dia nefany tsy andana tena izy le izy fa hoe nao hoe tsy verina hoe ataovy ararasa ohatraohatran'izay ny anako ny tena ny ainako foana le hoe potehako ianao raha vao miala potehako ianao raha vao miala tena moa olo-pantatra dia lasa ohatrany hoe nitahotra n'le fahabaraka nitahotra n'le scandale satria tratra namenazy foana ianao hoe anaovana scandale dia zay ny tena nahatonga niaritra ela be nefa tsy ny tsara zany le izy marina mihitsy hoe indraindray no misy espoir hoe mety mbola iovy ty fa ny fahadisoana voalohany no an'ny olona izay manana relation amina pervers narcissique na anatina relation toxique dia ny ino hoe iova le olona satria ny olona ohatran'izany tsy miova mihitsy un pervers narcissique ne change jamais il change seulement de victime zay le za tsy afenko anareo fa
rehefa tena nanomboka tonga saina zany hoe zay le zavatra iainako a dia je me suis tellement documenté sur le sujet tena azoko lazaina hoe tena mbola tsy namaky zavatra betsaka ohatran'izany nanao fikaroana betsaka ohatr'izany tao anatin'ny tambajotra tamin'ny internet sy ny sisa namaky boky be dia be mihitsy a niezaka nafantatra hoe ohatran'izao zany satria mila nasiana anarana teo ambon'ilay zavatra iainany tena ary za mino satria moa no tena tiako ho tanjotsika ao anatin'ity fandaran'ity na tonga hoe te resaka azy dia no hoe mba ho tonga saina le vehivavy hafa zany a mba afaka hanampy amin'ny vehivavy hafa tsika hoe tsy voatery fatalité zany le izy ary tsy voatery miaritra ao ianao zay zany tena tanjona hoe mba encourager anome hery mba ohatrany hoe farafaratsiny zany mba hiteny amin'le vehivavy hoe tsy anao irery a no ny ainan'izao dia zay no natonga ohatrany hoe rehefa miainan'izay a zany zany nandritra ny fitotaona no fitotaona latsaka kely a zany no atao hoe tena niaina dia izy a tao anatin'izay fotoana lava izay a dia nahita hoe rehefa tena nikaroka zany satria tonga saina hoe inona ary zao zavatra iainako zao dia manao ohatrany mahetsaka le hoe andeha hiala rangaza dia tsy tafala indray andeha hiala rangaza za efa nanandrana indromby folony ala vao tena tafala tao anatin'izay relation zay dia ny tena ny tiako apetraka zany amin'ny olona dia ny hoe tsy hoe amin'ny olona fa amin'ny vehivavy izay mino atsika ka miainan'izay a dia ny hoe manandrana foana miala zany mandra-patafala tanteraka fa ny zavatra misy anefa am'le manandrana foana miala araka ny teny mahentsaka teo le zaza ahoany reto zaza reto ahoany reto zaza reto raha hiala io zany tsy voafaritra mihitsy hoe raina firy nefa ny a ao anatin'le tenin'ny taolo misy an'le hoe zaza firy tsy mafehitrano dia zay zany no ampianarina foana hoe itsika vehivavy a ninina zany zavatra ataontsika ao dia tsika tsy maintsy hiara-nyerisetra mandainga aloha zay vehivavy miteny hoe za tsy hiara-nyerisetra mihitsy tsy haiko hoe masomaria angambany izy ny tsy niara-nyerisetra za mino fa ny vehivavy rehetrarehetra ny ataoko hoe ny 5 isan-jato vehivavy a na manan-karena io na tsy manana dia hiara-nyerisetra io avokoa fa vitsy amin'izy ireo mahafantatra hoe za ty neka tena efa miaina ao anatin'ity herisetra ty vitsy amin'ireo mahafantatra dia zay zany ny antom-pisiny ny trano fianona ary efa presque saiko maromaro ny trano fianona eto amintsika indrindra tsy tena zany afa tsy neta Tananarivo ary efa misy karazana réseau kely mihitsy izy io dia betsaka be ny vehivavy manantona be dia be ny vehivavy manantona zany hoe maharesy an'le tahotra sy le henatra ihany zany maharesy izy amin'ny akapobeany fa maharesy kokoa izy rehefa henonao a hipetrahanao ny toerana misy azy a atoronao izy hoe zao no tokony atao anatin'io andaokentsika anaraka ny fomba fijerin'ny olona amin'ny ankapobeny an'izany hoe herisetra ao atokantrano mahazo ny vehivavy a ninina mety ho endrika izay herisetra izay araka ny resany madame Emma Razana Masolo teo fa manana ny fomba fijeriny zany ny olona teny an-dalana teny karazana micro-trottoir kely tia nataona itsy a ho arahantsika avy hatrany zany a dia ny mampatonga ny vehivavy zany mampatonga ny ao tokantrano raha fahitako anazy raha momba ny herisetra dia ohatra ny hoe tsisy vola ohatra na hoe mijangajanga rangahy na ramatoa dia lasa mampikotana tokantrano dia lasa miteraka ny herisetra zany samy manao na lahy na vavy dia izay no fahafantarako hoe mety hoe mahatonga ny herisetra ao atokantrano tsy voatery hoe avy amin'ny vehivavy fa na koa ohatra ny hoe lehilahy manam-bola ohatra dia afaka manitsakitsaka vady noho ny resaka ara-bola ihany moa mahatonga an'izany dia lasa mahatonga an'ilay izy ia fa tsika mpanaraka ny fandaran'ny fritizia dia ny herisetra mahazo atsika vehivavy a dia eo amin'ny fanolanana mivantana izay dia misy izy ny akolaka dia eo amin'ny ohatrany hoe teny zany teny mahery dia iny le ankolaka indraindray izy manao teny mahery manao teny tsy voahevitra dia ohatran'izay no fahazahoako an'ilay izy amin'ny herisetra ara-moraly amin'ny herisetra ara-moraly zany dia izay fa fahazahoako an'ny
zavatra mahazatsika vehivavy indrindray anatin'ny tokantrano any ampiasana koa raha misy ny eritreritra matetipitranga zany eo tokantrano vehivavy a dia ny resaka famonoana dia ny fampirafesana dia eo koa ny ara-moraly zany ny antony mahatonga izay eritreritra ho tokantrano izay zany a dia mety hoe miankina amin'ny tsy fananam-bola dia eo ihany koa moa zany lehilahy ny hoe tia rendrarendra zany izy tsy afa-po amin'ilay vadiny ao tokantrano dia fahatelo manarakaraka izay zany hoe mety hoe tsy manana asa izy dia izay koa mampatonga anazy manao an'izay eritreritra izay araka ireny hitantsika ireny a manamarina ny zavatra nyteneny madame Kazanamasolema teo hoe ny eritreritra resaka ara-bola resaka vono ara-batana zany a resaka ra-tsaina amin'ilay hoe teny marary sy ny sisa sy ny sisa ny sady angataka ohatrany hoe réaction avy amintsika ihany ny tianampy tsy hoe anampy fa tohizako le adevitritsika zany nisy manko le resaka teo hoe misy misafidy hiaritra le olona le misafidy miaritra misy fanazavana ara-psychologique sy ara-scientifique ilay antsoina amin'ny teny veny syndrome de Stockholm zany hoe ianao ohatrany hoe misy mpanao otage zany ianao dia lasa manana sentiment manana fihetsem-po amin'ilay olona izay manao otage anao iny ianao zany zay le hoe syndrome de Stockholm izay anisany tena hoe manazava ihany koa an'ilay hoe maninona no mijanona na dia efa tonga saina aza hoe erisetra izao zavatra ianako zao avy eo nareo mirahavavy anao karazana réaction sy anohany izay resaka izay fotrany hoe tarika ihany moa nataoko tao anatin'ny resantsika miainga tamin'ilay micro trottoir teo eny misy an'izay aloha misy le hoe violence physique zao ny tena hitako an'izay na psychologique koa rehefa enao nisy violence physique sa tsisy enao koa sady tsy raha vao zay to dia tsy possible mihitsy raha hoe ramiko violence hoe mikasy tanana zavatra tena farak'izay tsy tolereko na le teneny zareo teo hoe misy erisetra ranofo izy sy tena zavatra faran'izay to dia tsisy hoe mijanona kory fa to dia eo dia miala fa le psychologique ny hitako hoe tena manisany mahatonga le ramatoa mijanona toko hoe ramatoa satria ramatoa moa tena beta be fa le physique zany hoe eo ihany fa le violence psychologique le miaraka violence physique koa raha moa zany le izy dia mijanona foana le ramatoa satria lefa nisy manipulation beta be nataon'le olona zay zao nahalala olona hoe victime manizana kokoa hoe violence le teneny madame ema rehetrarehetra teo hoe tao aminazy daholo fampirafesana violence ara-bola psychologique rehetrarehetra famonoana fa ny un moment izy zany a ohatra hoe efa lehibe ny zanany dia nalain'ny ankizy izy hoe avy aty aminay neny fa verina amin'le vadiny foana izy dia ohatran'izay tena izay hoe tratran'izay hoe syndrome de Stockholm izay hoe rehefa le hitambarany olona zany le rangaha rehefa hitambarany olona le rangaha na hoe miaro anazy dia izy indray no manao rempart hoe avelaho izy ina dia trany tiana le vadiko foana io eran-janako foana io zay mihitsy dia rehefa tsy eo ara le rangaha dia ohatrany hoe raha vao kalma le rangaha dia izy indray no manahitran'le rangaha ohatrany hoe tia dia fa izy na ohatra rehefa nisy taona izy efa afaka fa miverana satria mety efa tellement efa ela be tanatin'le violence niainan'le izy dia tsy haiko na hoe tsy mahay miaina normal atsony ve sa hoe rehefa diso voadona loatra le sainy manoloana an'le erisetra dia rehefa io sainy io manko voadona dia matetika tsika tsy mahatsapa mahatsikatsika zany hoe tsika zany lasa ohatrany hoe very ao anatiny dia izay zavatra rehetra miseho amintsika eo dia mety izy daholo io fomba iainana io dia misy koa itsika indraindray zany raha miteny an'ity manko matetika dia lazain'ny olona fa manambany hoe neny amin'ny ambany tanàna eny zany ohatrany hoe fa io ny iainany dia mety amin'ny daholo izay zavatra rehetra miseho eo ka na hiezaka be ary ianao anintsy sy hanala azy ao anatiny dia somary sahirana izy dia miverina amin'ny teniny hoe miverina foana izy ao anatiny vadiko io
miovy indray androany a za tiany a matoza ataonao zao de tiany a de matoa izy mandeha nivelany ihany a de tsy hitany ato amiko ty zavatra ilainy ty am'le resaka ranofo de tsy manenina fa ataoko foana io iretako foana io na marary ary satria tiako izy zay zany matetika ny zavatra mipetraka de zay le teneniko hoe itsika tsy tafaverina amitsika mbola tsy tafiditra atao anatin'le tokantrano fa lasa ohatrany hoe fiainana ianantsika andavanandro le izy de mety foana io zako za efa tafala mihitsy efa tafala tafala tao an-trano mihitsy efa tsy mipetraka tao an-trano nandritra ny fotoana lavalava mihitsy a son domicile fixe mihitsy ary tam'izany satria miovaova foana mitsoka matahotra ohatran'izany de tafaverina ihany rehefa aveo tratran'izay emprise zay eo ihany koa le hoe enatry ny fiarahamonina ny analo tsy afeniko fa tena mibetsaka ny bahana de ilay hoe matahotra scandale hoe sao de anao an'izao de teo ihany koa ny zaza koa anisan'ny tena hoe mahatonga anao hoe iverina ihany aranga ohatrany hoe mieritreritra foana zany ianao hoe te garantir foyer stable misy dada misy neny ho an'le zanakao fa za tena afaka miteny hoe za tsy tsapany zaza ny zavatra iainanao anatin'ny tokantrano fa tsy araka le eritreretina hoe ny zaza de tsara miaraka amin'ny dadany sy ny mamany fa rehefa amin'ny fotoana anankiray ny zaza mahatsapa ihany koa hoe tena mijaly ao anatin'ny tokantrano miaina n'le gidragidra lava de aleo ary le hoe misaraka tsy lozan'izay tsy horeniny foana na tsy lozan'izay tsy horainy foana fa farafaratsiny miaina lavitra le gidragidra sy le lavitra ilay atao hoe foyer de tension lava ary mba stable le zaza na miaraka amin'ny dadany fotsiny na miaraka amin'ny mamany fotsiny zay zany na zareko satria ohatrany hoe expérience ny ainako fa marina tokoa le hoe resaka zaza tena mbola mahatonga ny vehivavy matetika ohatrany hoe mijanona zany na de ho azy zay amafisany zavatra iainany zay hono mahetsaka inona ny tena déclic hoe iala rangaha hoe tsy zaka ntsony ve sa hoe nahita hafa misy koa mampiety hoe nahita hafa satria le izy mamerina kely satria le izy efa tamin'ny 2000 teneniko hoe 2011 tamin'ny 2011 zany a mbola tra hoe niala zany tamin'izany mbola malléable mbola azo manipule na azo atao an'izay tia efa be loha be foana ihany fa le hoe mbola kely mbola tsy mahafantatra tsara hoe mbola tsisy expérience tamin'ny fiainana mbola tsy niaraka tamin'olona zany pendant 5 ans talohan'izay hoe niaraka tany amin'ny lycée reny de iny zany niaraka ne saraka de le hoe pervers narcissique alohan'ny safidiny anao de efa hitany hoe misy fay ty olona ty fa izy tsy maka olona hoe normal tsara le hoe misy fay hitany fa hitany koa tiany zareo ny pervers narcissique tian'le olona hoe olona solaire be reny tena tiany zareo hoe enao miaraka amin'ny namanao de enao le fanitika be foana tia mivoaka rehefa miresaka amin'ny olona de enao misy ambiance misy ambiance satria reny tena te ohatrany satria ohatra anasa manokana ma zao tamina pione tamitra hoe mety ny tany amin'ny dadany sy zay de to de tiany olona hoe mahafinaritra ina de hoe manao karaoke ny olona de za le mihitra le mihira de mahafinaritra de mahafinaritra ny olona de aveo zay ny tena tiany de tsy haiko ny problème an'zareo am'izay fa tiany zay nefany rehefa le miaraka aminy de zay zany tiany ohatrany hoe tiany ho saronana na vonoana tsy haiko manazavana manisy mot am'le izy fa ianao ohatra zay de rehefa tanany ianao zany de ataony anaty aizina be de rehefa mivoaka nefa ianao de izy nge ohatra zany